na code de procédure pénale. Tsy elakory zay zay sy bebe soa no ny tafatafa sy niona betsaka ny afatra nafetrany ary niteny izy Augustin Andriamananoro mijoro ianao masay ianao mahereza ianao fa milanao ny firenena aza miemotra amin'ny fitiavana ny tanindrazana ankehitriny bebe soa fifandrifinjavatra ve sa fanahinina natao fa amin'izao fotoana sy ora izao no ny safidianina nyreo mpitandro filaminana isamborana ny tenako ety amin'ny fasandrazana nivoaka ny fiangonanao mangarahary tsy manana zavatra ofenina ny tenako sy nanao ratsy teo amin'ny fiarahamoninao aoka ho fantatry ny tantara bebe soa tsy ho raraka tany ny afatrao bebe soa ijoro an'ny fitiava-tanindrazana isika bebe soa tsy jovy reto taranaka ireto reto zanaka mapara mitebiteby jereo reo ray aman-dreniko votony tomany tsy mahita zay sarangotana satria atody miady amam-bato atody miady amam-bato misy namono hery ny fahamarinana manoloana ny basy sy ny tafondro tsy afaka ny fanatrika saingy ny hery tsy mahalio ny fanahy idodo raha naheno zao zavatra mitranga etỳ atoerana izao misy anareo namana farazakoko ny zava-drehetra mety ndeha pisaka avy amin'ny rariny Marana Nuni Asukana Andriyama Yanagina Oh Nirvua eny okey azo matahotra anao fa manaraka anareo okey manaraka anao tsy aditra fa aza be azo fanahina vita mahita le dity fotsy tsika okey tena dity zay Samy olombelontsika ary samy malagasy fa azo mifanana baraka ohatry zao mba hajao asio fanajana Sofety resaka ranomasina zany manina raha any ambany amin'ny toeran-kafany samborina fa tsy manina fa diety vera zay zao tompahorina zao pangalatra be da be manao zay tsy ataony ka io ene izy fa aleo fa nga izy mandositra fa io izy atao fotsiny amin'izao fa voatra manena baraka tia fandevenana le olona tena tsy rariny zao ahoana manena baraka tia mpandevenana zavatra ataovina vy familiale dia analana baraka olona ohatry zao ahoana manao zavatra ohatry zao olona tsy nangalatra tsy nanina tsy nanoka mpanjakana tsy entinareo izy zao de Andriamanitra
passado. Eu me imagino não exame. Tam cena consegue na rua. Só se vê
Nahoan'ny nosy lava arako maninona. Leo arako mipoka ny vasy dia haiko leo. Kaino atao hoan'ny jalo. Jalo manaraka kiroky. Ngal ty androany any ny fitondrana. Androany any ny fitondrana. Maninona raha alina dia ty amin'ny fandevina. Aty amin'ny lalana ty fa Milina. Nararopaty! Efa mena dia vao mihitsy sefo. Mbola idinako. Tsy mivoaka eo. Zay efa misy sefo. Zavatra tsotra be zany. Manasary zavatra Efa tsy manino. satria zay sy monsieur le ministre tsy alato. Dia tsy haiko zay ataonareo. Za ty tomobily ty manatitra monsieur le ministre any. Teneno lehibe anareo. Zay le izy. Disposition ny apetrakareo aka monsieur le ministre nareo ho ateritsika any izy. Tsisy problème. Fa zay sy monsieur le ministre tsy mialato. Tsy alina reo Mara midina daholo ny ambony ary. Midina daholo ary ny ambony. Fa maninona moa zay tsy manao miaraka aminazy. Midina daholo ary amin'ny azafady. Sady ho asiana élément. Sotianay ilay zavatra hoe ilay hitany azy arao eo. Maître six izy Alô mama Mbola tsy hoe amin'io mbola Mama miaraka amina mama miaraka amina. Ay aloha dia zao ny ababo sy ny renako no sy ny niny. Manaja kapiteny metra na bilaza tombo zany avokany. Bah oui, c'est la cam d'aller pour la cité, là il y a un peu de la sécurité, la sécurité. Là c'est ça, Zay zany tsy mametraka olana hoe maninona kosa kay raha atao anaty tomobile kay monsieur le ministre. Inona kay no mampatonga an'izany zavatra zany? c'est ça nous on a nous cause là, c'est d'aller pour la cité, la cam d'aller, on a ça les yakokanya, la cam d'aller à la sécurité. Et ça nous engata là. Dia olona tsy hoe amin'ny Tena miala tsiny angamba ny kapiteny. Tena miala tsiny. Afaka manaraka anay foana zay alehanay fa angatanay fotsiny mba izy zora miaraka aminy mba ataonay sécurité. Ianao zany mahafantatra kapiteny le toerana misy anazy a? Haiko que c'est une Dia zay nge anaraka anareo ho any amin'ny poste ane mon capitaine. Avec tous les respects que je vous dois, taritsina miatraka olana.
Kary amin'ny alina reo kary amin'ny alina reo kapiteny azafady dia manarak'izay lasa obiboketra ndreo Stomin'ny forceny andeo atirinany tsy mety ampiasa hery ondry zareo zany anala monsieur le ministre ato rehefa tsy miala taona tobilika izy zay io andeha manaraka andry zareo ho any akady lalana irépondre am'le arrestation andry zareo apetraka tsara irépondre am'le arrestation andry zareo izahay io monsieur le ministre io tsy nametraka olana izy de nitopy zany panao gazety anankiray miaraka aminy zany manaraka anazy fantatro loka ny zaro zay mamita iraka ny tsara ametrana fantanina fa za dia tia toko-pampasana zao mamita ny adito farany ho an'ity ray aman-drentsika ity ary teo toko-tampiangonana no nandefasan'jareo ny ireo iraka zany hoe hitondranà na iraky ny moraiky tsy fantatro marina moa inona ny tena antony satria hatramin'izay za tsy mandany fampiresahana sy ny fampitiniana raha misy zavatra tokony fampiresahana fa dia ny zavatra mitranga moa ankehitriny zany dia zao rahantsika marala zao tsy maintsy lefitra ny tena manaja zay fandaminana ka dia hitatsika eo no mety hotohiny fa nampandrea ny fianakaviana moa ny zavatra misy nitsindry azo lena ary ianareo mpigazety dia isorana iko tonga eto manao ny famakafakana rehetra ny zavatra mitranga tsika mahita moa ny zava-misy ankehitriny zany dia ny feno etỳ tokotany pasana etỳ amin'ny fandevenana no feno miaramila tsy fantatra hoe anao inona moa zany fa dia hoe ny filazan-tany fianakaviana dia isambotra ny ministre Augustin Andriamananoro ndratra tokony apetraka nefa ao anatin'ilay izy tsy mbola nisy fihetsoana na indray mandeha ary natao taminy ka hoe tsy nanohina zany fihetsoana zany izy nefa dia akory ny akakanay akory ny akakan'ny fianakaviana fa dia tonga dia zao arrestation musclé moa zany no filazan'izao zavatra hitatsika maso izao dia zay no mampalahelo anatin'ilay izy ary anatin'ny fahoriana ny fianakaviana araka ny voalazan'ny fianakaviana teo hoe tsy mba misy ve fotoana hoe mba vita aloha zany fahoriana zany amintsika malagasy tena zava-dehibe ary anisany ao anatin'ny soatoavana malagasy ny fanajana zany fahoriana izany nefa dia mahagaga ary mampalahelo fa dia zimbazimbaina izany fahoriana izany raha mahita ny zava-mitranga ankehitriny ka dia zay no ilasanay ao anatin'ilay izy hoe mbola tsy fantatra moa hoe inona zany hitadiavandry zareo anazy fa ny zavatra azona ilazaina fotsiny aloha hatreto izay mpisolo vava mpiaro azy tsy mbola nisy fihetsoana azy officiellement ka hoe nanda izany fihetsoana zany izy tsika mahafantatra ny fepetra rehetra apetraky ny lalàna fa hoe raha misy olona anankiray zany ka hoe natsonaka nandany fihetsoana azy mbola misy rafitra antanatohatra zany tsy maintsy arahana aloha vao tonga amina hoe fisamborana apabe masala amin'izao nefa dia akory ny anteranay tsy naray zany fihetsoana zany ny andriamato ministra nefa dia maramila feno camion zany lo tonga etỳ amin'ny fasana hitanareo dia tokotanin'ny fasana andeha isambotra zay indrindra ny mbola hojerentsika aloha zay zavatra zay satria tsy maintsy hodiniany zay rehefa ifampiresaka amindry zareo zany rehefa aveo hoe mba nisy fihetsoana ve nalefanareo mpitandro ny filaminana tany aminy io le olona tsy hoe olona mitsoka andriamato ministra fa olona teto foana izy fa maninona no anaovana
fisamborana ary tena arrestation musclé raha mahitinareo ny isan'ny zandary sy ny miaramila tonga ety amin'ny tokotany fasana andeha nambotra azy dia izay no jerentsika izay zavatra izay satria mino aho fa fantatry ny olona nanomebaiko nanomebaiko reto mpitandro ny filaminany reto fa mahafantatra tsara ny lalàna izy ary tany-tandalàny Madagasikara ka izay no jerena miaraka izay moa no antom-pisinay mpisolo vava hiatrika azy amin'izao fisamborana atao amin'ny mpitandro filaminana izao. Zavatra nampalahelo ny zavatra nitranga satria tsy fantatra mahitsy hoe misy inona tompoko fa atao am-piangonana izay maty ny reninay Augustin moa avanay prêtre-po aminay Augustin tao am-piangonana izay vita ny sorona masina ny rana tao am-piangonana nivoaka eo tokotany am-piangonana izay ny tonga ny tsy fantatra fa rehefa tao avoaka izay nahita gendarme maromaro miaraka amin'le 4x4 numéroique no fantatra hoe gendarme kay zarety hoe hoakan'ny Augustin nanontaniana izy hoe inona no antony tsisy manazava fa andao ianao anaraka anay zay fotsiny ny fanazavana dia tsy nanaiky izay fianakaviana hoe zao kosa ve dia marary ny hoe namafanalambaraka zao ary fanambanina ny razanay tsika samy malagasy maninona le olona tsy avela anatanteraka ny didiny hatrany farany aloha zay vao mba hoentina manaraka anareo raha misy antony ilanareo azy fa tsy mifanalabaraka ohatra hoe ety amasin'olona ety amasim-bahoaka ety tokotany am-piangonana indrindra no samborina le havanay tsy fantatra izay antony hatreto fa tsy fantatra tompoko na mifanazy menakavy indrindra ao anatin'ny fahotry ireo zany dia rehefa vita somatsara voasitrika somatsara mamanay dia hoentin-jareo andeha anaraka anazy any amin'ny gendarmerie akady lalana hono satria fanantanina tsara teo dia any zany zay no anaraka hoe inona marina no antony izay ny zava-nisy teto tompoko.